Salama daholo androany isika dia ndao raha hiresaka ny pitsopitsony mahakasika any ireo ezaka izay ataon'ny kandidany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao a tsy iza moa izany fa Andriamatoa Taina Razafinjoelina izay tena tsy mikely soroka mihitsy mandray an-tanana anireo karazan-javatra izay hitany fa manahirana ny vahoaka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankatoky ny fahatongavan'ny fahavaratra izao eo ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny fanadiovana ny tanàna ary ihany koa ny fanaovana anirony karazana asa maharitra ho any Antananarivo renivohitra eo amin'ny fanamboarana lava-drano irony mba hialana amin'izay tsy fahampiny rano etsy eroa izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakavakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tonga tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary asa maharitra ho any Antananarivo mitohy ny sakantsakana atao amin'ny mponina izay manadio tanàna vao maraina ny andro dia tonga amin'ny toerana hanadiovana ny lakan-drano sy ny manodidina azy teny Anosibe Mandrangombato faharoa ireo milaza fa tompon'andraikitra avy amin'ny fokotany nosakanan'izy ireo tsy hanohy ny asa ireo mponina efa vonina hanatanteraka ny asa maharitra ho any Antananarivo na ny ama ka tamin'ny asabotsy lasa teo iny vao nahazo nanao an'izay asa izay izy ireo taorian'ny teny Andranomanalina tamin'ny talata lasa teo iny dia teny Anosibe Mandrangombato faharoa indray zany ny antson'izay sy ny sakantsakana atao amin'ny kandida Taina Razafinjoelina sy ireo mpiaradia amin'izay ny mahagaga nefa ny teny Andranomanalina dia nojapiny komina urbaine indray ny ama any Taina Razafinjoelina tonga indray ny komina Antananarivo renivohitra nijapy ny asa maharitra ho any Antananarivo na ny ama teny Andranomanalina centre sy ny Andranomanalina voalohany nilamina tsara ny mpiaradia amin'ny Taina Razafinjoelina nitazana ireo mpiasan'ny komina nanohy ny asa fanesorana ny rano miandrona tamin'ny alalan'ny motopompe mampatsiahy kosa nefa ny mponina teny an-toerana fa efa amam-bolana no nitaraina tamin'ny tompon'andraikitra momba ity rano maloto miandrona ity fa toa izao ry zareo vao mikropaka mbola teny Andranomanalina ihany tonga ny camion citerne izay hakany rano tsy mahazo kivy fa tsy maintsy mahita vahaolana foana isika ho hiatrany Taina Razafinjoelina koa dia tonga tamin'ny iny andro ny 13 oktobra iny ny antoandro ny camion citerne izay naka ny rano maloto teny Andranomanalina teny nisy nanakatona moa ilay lakan-drano tokony hivarinany ireo rano maloto tamin'ny motopompe tamin'ny andro ny 12 oktobra iny dia nojerena ny vahaolana satria efa nifanekena tamin'ny mponina hoe ho esorina ny rano maloto izay niandrona teny an-toerana teny mbola ao anatiny izay asa maharitra izay hatrano mo ho any Antananarivo miainga ihany koa nitetikasa lava-drano ho fanombohana ny asa maharitra ho any Antananarivo na ny ama amin'ny lava-drano dia efa misy lava-drano roa vita eny Mahatony ary tamin'ny iny herinandro lasa iny dia nisy ihany koa ny fandavahana lava-drano misa 5 izay efa mandeha eny Andohanimandry Seza Ampamantanana Amboditsiry ary Ambatomaro ireo olona ao amin'ny fokotany sy ny boriboritany no mahalala hoe ahoana ny filana dia arak'izany no hanaovana ilay tetikasa sady mitsinjo ireo tsy anasa no mamaly ny filanimponina ny asa maharitra ho any Antananarivo tsara ho marihina fa rano natao hidiovana sy anasana lamba ny rano tovozina amin'ny reto lava-drano izay natao ireto ho hiatrany ireo solitena izay mpiaradia amin'ny Andriamatoa Taina Razafinjoelina raha nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay fanomezana lava-drano izay midika izany rehetra izany fa na dia mbola tsy lany ben'ny tanàna aza Andriamatoa Taina Razafinjoelina dia efa miezaka manao aintso zavatra amin'ny fanampina ny vahoaka eo amin'izay resaka filanina madinidinika izay ainganeka tsy hijanona ho fampielezan-kevitra fotsiny izao ezaka rehetra izay ataony izao fa ainganeka hitohy soamantsara izao ezaka rehetra izao raha toa ka lany eo ny tenany amin'izao fifidianana kominaly izay ho atao
amin'ny faraky ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao. Ao amin'ny valan-javaboary Tsimba zaza indray dia lasa mihabaranahy nangambany ny zava-misy ao an-toeranao satria nisy nangalatra indray ireo sokatra ao amin'ny valan-javaboary ao Tsimbazaza ao. Very nisy nangalatra vao andro vitsy lasa ny karazana sokatra antsoina hoe pixie, arachnoid sy astrolus radiata tao amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza. Tamin'ny talata alina sy ny alarobia ivoa alakamisy nore fa nisy fahaverezana izay sokatra izay tao amin'ny valan-javaboary tao Tsimbazaza tao. Tsy misy fanazavana mazava mikasika ny fomba nahaverezana. Eny fa na ny isany aza fa ampolony raha ny loharanom-baovao ofisialy asa hoe misy zavatra afenina angambany hoy ny mpanara-baovao. Efa tonga teny an-toerana ny manampahefana ny jeren'ny zava-misy. Nambara fa efa eo am-pelantanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha ka nisy ny fakana anirony alika mpitsongo dia irony ary efa misy ireo olona ahiahina ka efa misokatra ny fanadiadiana mahakasika an'izany. Asa na hivoaka indray ny marina momba itony na hanjavona toy ny efa nisy teo aloha hoy n'olom-pirenena izay naneho ny heviny mahakasika an'izao fahaverezana ao anatin'ny valan-javaboary ao Tsimbazaza izao. Midika izany fa tena tsy kilalana tokoa ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra izay resaka tsy fandriampahalemana izay satria na nisokatra ao anatin'ny valan-javaboary aza misy mangalatra tsy vitany ireo izay mpanao ratsy mangalatra anirony sokatra any amborotsiraka irony dia efa miditra hatrao amin'ny valan-javaboary izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'izay tsy fandriampahalemana sy nolonilony amin'ny fidianana kominaly ho avy izao any amin'ny komina rurale Maroala indray dia efitrano fianaran'ny mpianatra ao amin'ny Vokotany Antanagnambo any Pascaline Dorsine izay kandida larana faharoa amin'ny fidianana ben'ny tanàna ao amin'ny komina Maroala ity no may nisy nandoro ny aliny alatsinainy 2 oktobra 2024 lasa teo iny. Lasa lavenina ny W sy ny fitaovana rehetra tao anatiny ary tsy nisy azony raisina na ny iray aza. Noho ny firaisan-kina sy ny fiarahamientany fokon'olona ao an-tanàna dia tsy nandika andro akory fa fantatra ny olona izay tompon'antoka tamin'izany. Rangahy iray izay nisy nanakarama 5,3 no nandoro ity sekoly ity izay fanovozan'ny mpianatra zanabahoaka ao amin'ny komina Maroala fahalalana ity. Ny talensekoly tsy miankina izay ao an-tanàna ihany no voalaza ho naniraka sy nanakarama azy handoro io trano io noho ny fialonana amin'ny firoborobony sekoly sy ny vokatra tsara izay azony nandritra ny taom-pianarana farany teo iny. Efa samy nihaiky ny heloka vitany izy roa lahy tompon'antoka tamin'io raharaha io ary efa eny amin'ny mpitandro filaminana ny raharaha sady efa nataony famitorana azy roa ireto ka natolotra ny fitsarana izy ireo taorian'izay. Noho ny fampitsinjovana sy ny firaisan-kina milamina ao an-tanàna dia nanapa-kevitra ny fokon'olona nandritra ny fivoriana fa izy ireo ihany no hanarana ity sekoly izay may kila nisy nandoro ity. Amin'ny mahatompo ny sekoly any Pascaline kosa dia hitondra izay eo am-pelantanany izy hanarana izany miaraka amin'ny fokon'olona farak' izay haingana ho fitsinjovana ireo ankizy mpianatra any an-toerana araka ny fanazavana voaray hatrany. Midika izay fa raha eo amin'ny resaka toe-tsaina feno fialonana izay dia ny malagasy angambany no laharana voalohany amin'izany satria ny zavatr'olona hita fa miroborobo izao dia iny fa hopotehanao noho izay fialonana eo amin'ny fiainana andavanandro izay nefa na dia nataonao aza izay tsy hifindra aminao mihitsy ny fananam-bolany sy ny fahasoavana izay mirotsaka ao amin'ny ilay olona izay hanaovanao asoparana tahaka an'izao. Izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy système atao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia am'rary soa.